Sergi Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le Journal TV. Vous présente Nivava. Lalana roa miazo ny îlot de la Vierge sy ny chute de la Lily no notokana ny filohan'ny République Andra-Joelina tamin'ny fomba ofisialy androany tany amin'ny faritra Itasy. Nito tamin'ny fiombonan-bavaka sy fambolekazo ary ny fitokanana ireo asa fanatsarana ny îlot de la Vierge izany. Nisy ihany koa ny fampanantenana nataon'ny filoha ampihenana ny vidim-piainana. Tsy mbola manaraka ny lalàna ireo mpikambana eo anivon'ny CNIDH amin'izao fotoana izao ho ny fiarahamonim-pirenena sy ny randrana sindikaly. Tsy mbola feno ireo mpikambana ary tsy mbola nivoaka ny décret de nomination avy amin'ny fiadinan'ny République ka tsy tokony natsangana ny birao. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, olona 420 no namonia ny vokatry ny fipoahan'ny volkano tany Indonésia ary ampolany no naratra. Fambolena amin'ny hektarany maro ihany koa no tototry ny fotaka vokatra izany ary ino mbola olona maro no tototry ny fotaka. Ary avetrana ary ny andindininy mahakasika ireo. Vonahitra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny École de Veka Manazanoary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao dia lalana roa miazo an'ny îlot de la Vierge sy ny chute de la Lily no nitokanan'ny filoha Andra-Joelina androany tany amin'ny faritra Itasy. Tomy tamin'ny fiombonan-bavaka sy fambolena hazo ary fitokanana ireo asa anatsarana ny îlot de la Vierge izany. Ny lalana efisa. Natomboka tamin'ny fitokanana ny lalana Mirarivato, mirefy 10 kilometatra mahery, miazo ny îlot de la Vierge, ny dian'ny filohan'ny République Andra-Joelina tany amin'ny faritra Itasy androany. Izany dia tokana ity lalana ity zava-dehibe ny fampitan'izao lalana izao ary ity faritra Itasy ity ny Ampefy, ny Fariana Ampefy, ny Gizera, ny Sud de la Lily Telecto dia misintona mpizahatany eto toerana fa ny any avy any ivelany ary tonga aty ary ny fisian'izao foto-drafitrasa izao dia ampitombo bebe kokoa ampandroso ekonomika ary ampitombo ny mpizahatany ho avy aty amin'ny faritra Itasy aty Ampefy maromarina kokoa ary zay ny antosintsika tsy maintsy mandroso Madagasikara ary tsy misy district ho adinontsony ary anisan'izany ny aty Itasy dia mitondra fampandrosoana ety amin'ny faritra Itasy indrindra moa zany fa amty amin'ny îlot de la Vierge fahavitany izao lalana Rarivato mirefy 10 kilometatra sy efa 100 metatra izao. Nitoy tamin'ny fitokanana ireo asa fanatsarana ny îlot de la Vierge ihany koa izany sy fiombonan-bavaka sy fambolena hazo teny amin'ny îlot de la Vierge. Lalana 20 kilometatra miazo ny chute de la Lily ao amin'ny commune ambanivohitra Ampefy, distrikan'ny Soavinandriana no notokanana androany ihany koa. Teo ihany koa ny fampiratiana fiompiana trondron'ny Itasy sy ny varotra ary ny vokatra mampiavaka ny faritra. Ho tokanana tsy ho ela ny université any amin'ny faritra Itasy ho hatrany ny filoham-pirenena nandritra ny fandalovany tany an-toerana. Ozinina maro ihany koa fa hoy ny filoha no apetraka ampihenana ny vidim-pianana izay tsy mitsahatra mitombo eto amintsika. Mafitsika ary miasa ainga amintsika na zany aza nefa mbola betsaka ihany ny lesoko satria ny fiainana eto antany ane misy foana ny zavatra tokony ho areniny. Tratran'ny Covid zao tsika dia miakatra daholy ny frais en transport. Mandefa conteneur makany Chine mandeha makaty amintsika raha 4 000 € toaloha talohan'ny Covid ny conteneur ana 40 pieds anankiray zao efa 12 000 €. Eritrereto à 12 000 $. Dikan'izany zany efa avy telo eny ny vidina conteneur. Dia ny dikan'izay lasa misy fiatraikany eo amin'ny vidin'entana manerana an'izao tontolo izao zany. Satria miakatra ny vidina ciment, miakatra ny vidina siramamy, miakatra ny vidina menaka, miakatra ny vidina vary, miakatra ny vidina vy. Le vidim-piainana tsy tsika ny mampiakatra azy na dia ezaka ary tsika fa misy vahaolana foana ilay izy. Olana izay dia efa niteny hoe tsy maintsy mandra-patapitry ny mandahako, tsy maintsy tafapetraka
ny usinina manao siramamy anankiroa ary apiana sy apiana ny vidin'ny siramamy eto Madagasikara. Ametrahana sekoly manara-petra ihany koa ho any amin'ny faritra Itasy ary ho apetraka ny fotodrafitrasa ahafahan'ireo mpona misitraka rano fisotro madio. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mbola mikatso tanteraka ny fitrandrana izay ataon'ny orinasa Kromita Malagasy amin'izao fotoana izao. Miandry amin'ny valiteny Praiministra ny mponina sy ny mpiasa eo anivon'ny orinasa no izy ministra mpisolo toerana ny Rena Kibony tany alarana Evsandra. Commune misy 740 no mandrafitra ny distrikany Tsaratanàna. Commune Valy no voakasiky ny fampiatona ny fitrandrana ao Breville izay ataon'ny Kromita Malagasy. Miankina betsaka amin'ny fitrandrana io anefa ny toekarena misy any antoerana. Hatreto raha nambarany solombavim-bahoaka ny Tsaratanàna, tsy mbola misy mandeha ny fitrandrana ao Breville. Nisy ny antsona atao tamin'ny Praiministra lehibe ny gouvernemanta mahakasika izany. Andrasan'ny vahoaka dia ny valiten'ny Praiministra. Amin'ny ministra mpisolo toerana vonjimbaika moa ny ministra ny Rena Kibony tany dia tsara toerana angamba izy amaly an'ireny antsoavy nataon'ny solombavim-bahoaka reny mba ahafahan'olona any zany mieritreritra no aviny. Arakaraka ny valiten'ny Praiministra io zany ny eritreretina no aviny ireo olona ireo any toerana ireo sy no aviny Kromita Malagasy. Amin'izao fotoana izao manodidina ny 500 ireo miasa eo anivon'ny orinasa Kromita Malagasy ary tsy mbola mandray karama ambolana maro. Miandry hatrany ny fanapa-kevitra izay horaisin'ny tompona andraiki-panjakana araka izany ireo mpiasa sy ny mponina any an-toerana amin'izao fampiatona ny fitrandrana izao. Tsy manaraka ny lalàna ireo mpikambana eo anivon'ny CNIDH amin'izao fotoana izao hoy ny firaisamonim-pirenena sy ny randrana syndikaly. Tsy mbola feno ireo mpikambana ary tsy mbola nivoaka ny décret de nomination avy amin'ny fiadidin'ny Repoblika raha ny fanazavana hatrany io na saina. Tsy mbola milamina ny raha eo anivon'ny CNIDH na ny Commission nationale indépendante des droits de l'homme taorian'ny fifidianana izay ny farana ny volana novambra teo. Tsy mbola feno ireo mpikambana ary tsy mbola nivoaka ny décret de nomination avy amin'ny fiadinan'ny Repoblika nefa efa misy birao hoy ny fiarahamonim-pirenena sy ny randrana syndikaly. Afaka 10 andro tsika akalaza ny andro resam-pirenena ho an'ny zon'olombelo izay ny momba ny CNIDH amin'izao mbola tsy fantatra tsara zany hoe inona ny tena rafitra misy efa nivoaka ve ny arrêté manendry an'ireo mpikambana ao anatin'ny CNIDH reo aiza ny ireo vivinany fa ny fianianana nataony zareo ka eo no isan'ny mahatonga nay aty amin'ny randrana syndikaly hoe tokony ho apetraka tsara ho an'izay le hoe misy fototra mazava ara-dalàna tsara zany ny mikasa ny CNIDH io satria io zany tena iainana atsika rehefa avy eo ho an'izany le hoe fiarovana ny zon'olombelo zany. Ty raha ohatra ka ny rafitra amin'ny tantanazy zany tsy manara-dalàna nefa tsika iaina ao anatin'izany dia manjary lasa pitaribato vilam-bava eto tsika. Tokony hojerena akaiky ity raha ity ho hiatrany ny fanazavana. Antony ny tokony hanaja ny lalàna sy ny zon'olombelona indray no tsy araka ny tokony ho izy. Izahay ato anatin'ny randrana syndikaly tsy hoe akory manohitra an'ireo le mpikambana ao anatin'le izy fa izay zany mametraka hoe rehefa reo le izy dia tokony apetraka ara-dalàna le izy zany hoe tokony avoaka zany ny arrêté manendry ny tsirairay avy dia tokony manao fianianana apahibe maso fa tsy hoe atao any atsokotsoko atao arasaka nandro tsy mivoapofinany fotsiny ilay mpikambana na CNIDH dia manjary manahirana amin'izay fotoan'izay mandeha ny fifidianana dia hita eo ny birao reo zany nitarika an'izy eo ane le olana hoe mba tokony angarahara ohatr'izay le izy zay tena mahitsy ao anatin'izay satria raha forme ny jerena dia efa misy vice de procédure zany ny nanaovana ny fifidianana ny zareo satria mbola tsy nisy ny arrêté mbola tsisy ny fianianana apahibe maso dia mazava loatra mbola tsy ara-dalàna zany fa tokony atao ny mahara-dalàna azy ane. Tsy ivona taorian'ny fifidianana izay mpikambana eo anivon'ny CNIDH no nivoahany ny anaran'olona 5 avy amin'ny fiarahamonim-pirenena andrafitra izay ho birao vaovao ny CNIDH. No ny antony tsy fantatra hoy ireo fiarahamonim-pirenena sy ny commission ad hoc ny telo tamin'ireo ihany no namoahany fiadinan'ny Repoblika ny décret de nomination ary tsy mbola nivoaka ny ambony hatramin'izao. Trangan-javatra izay nahatonga ny commission ad hoc izay nikarakara ity fifidianana ity ilaza fa tsy ara-dalàna ny zava-misy ankehitriny ary hitakiny izy ireo ny anokafana ny fanadihadiana momba ity raharaha ity. Fa maro kosa ny endrika kolokolo amin'ny fizarana ireo tranon'ny mpianatra hatramin'izay hoy ny filohan'ny fikambanan'ny mpianatra. Misy mivarotra roa hatrany amin'ny 3 tapitrisa ariary ireo trano amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana. Io na sainatra.
olona efa tsy mpianatra intsony mipetraka amin'ireo cité tokony hipetrahan'ireo olona manohy fahalalana eny amin'ny oniversité n'Antananarivo. Ka namanamana ny fanomezana ireo trano ary ireo avilavitra tokony hisitraka tsy mahazo izany fa mandeha manofa eny amin'ny toerana hafa rehefa tsy manendry vola. Fivarotana ireo trano natokana ho an'ny mpianatra isan'ny endrika kolikoly hita eny amin'ny cité universitaire ireo saingy tsy misy ny fandraisana andraikitra hatramin'izao ho ireo mpianatra. Fofona kolikoly satria rahantsika mahita ary maheno na ny ety amin'ny cité matetika dia mividy trano na mivarotra trano no fahita ety amin'ny cité universitaire zany. Dia zay zany le endrika amin'ny fofona kolikoly izay mahita le izy nefa tsy misy fandraisana andraikitra avy amin'ny lafiny maro zany. Mety misy avy amin'ny mpianatra, mety misy avy amin'ny président mpianatra, mety misy koa avy amin'ny croix, mety misy koa avy amin'ny ministère tokony andraikitra. Ka zay hoe mamofofofona le izy satria arak'izay efa misy mananika hatrany amin'ny 14 millions, 15 millions, 20 millions, 25 millions jusqu'à eny Akatsoin izay faheno zany. Dia zay no zany mahatonga anay miteny hoe mamofofofona kolikoly dia angatahana antsoava amin'ny tokony andraikitra efa isana ambaratongany. Mampahazovana ny kolikoly ihany koa raha ny fanazavana hatrany ny tsy fizarana ireo trano ara-potoana. Misy ilay trano vaovao izay efa tokony rano delimy fanjakana dia mbola nanamboarana anazy io nefa efa mahery tsika zao efa herintaona mahery mbola tsy vita ny anankiray ambany. Indrindra ny resaka équipement an'ilay trano zany ka tokony efa ho zaraina satria izahay fikambanam-pianatra raha tsy izay bongo lava rery ary fa ny fikambanam-pianatra hafa dia efa mianjady ny fiantraikan'ilay fahabetsahan'ny-pianatra afaka baka. Efa 3 taona ny sesy zay raha tsy laza efa 4 taona teo eo zay no tsy nisy mihitsy zany fampidirana mpianatra anatina trano vaovao. Dia ny ankoatr'izay misy moa le trano tokony ho zaraina izay bâtiment ny fanjakana zany mazava ohatra izay misy eny Ambatomaro izay efa nahazo ny fampifantarana tamin'ny koroa fa tokony ho zaraina mba ahafahana mampiditra zany ireo mpianatra afaka baka na ireo izay nangataka teo aloha izay mbola tsy nahazo. Tokony isy ny fanadihadiana lalina tanterahan'ny sampan-draharaha miady amin'ny kolikoly sy ny fiadidinan'ny oniversité mahakasika ireo trano mpianatra ho hiatrany ny fanazavana ary andraisana fepetra avy hatrany ireo mipetraka amin'ny trano nefa tsy tokony hisitraka izany. Fa manodidina ny 300 isanjato raha oharina ny fiandohan'ny taona ny tomany amin'ny fiakaran'ny vidin'entana ilaina amin'ny andavanandro sy ny vidina kojakoja fanamboarana trano amin'izao fotoana izao any Antsiranana. Manao antso avy amin'ny tompona ndraiky mpanjakana ijery vahaolana mahakasika izany solombavam-bahoaka voafidy tamin'iny afasha iny miantarandrianay. 507 ariary ka hatramin'ny 700 ariary ankehitriny ny anjifana ny kapoaka amin'ny vary izay nojifana 500 ariary ny kapoaka teo aloha any Antsiranana. Tsy misy tsy mitaraina manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana ny mponina ny an-toerana araka nambaran'ny solombavam-bahoaka voafidy tany an-toerana nandritra ny fifanatrian'ny solombavam-bahoaka tamin'ny governemanta. Menina daholo ny vahoaka satria miakatra midangana ny vidim-piainana siramamina vary. Nataoko point koa ny vary teo ny vary satria 750 ariary na 800 ariary izy amintsika miteny zao ka ny zava-misy rehefa latsaka ny olona tsy maintsy hiakatra io dia mitodika tamin'ny ministra ny commerce ny varotra ny tena koa mba ho jerena aingana dia aingana izay zavatra izay satria mety hiteraka problème be iny amin'ny avaratry ny mosiny. Resaka ohatra amin'ny resaka simenitra mbola tamin'ny ministra ny varotra teo ny simenitra izay midangana dia midangana lafo be ka nangataka zany izay hoe mba hojerena akaiky izay zavatra satria maro be ny vahoaka izay tokony nanafatra trano fa tsy ampy nanafatra simenitra zany ny mpitondra fanjakana ny fitondrana dia amintsika miteny zao tokony ho avy amin'ny digo fa mbola tsy tonga zany le izy fa ho jerenay zany ny prix ataon'izy zareo satria raha mbola amin'ny 50 000 ariary na 250 000 francs ny vidin'ny simenitra dia tsy ho tafavokotsy amin'izao zany mbola manodidina amin'izay. Nanao antsoavy ny tenany amin'ny anafainganana ny fandraisana andraikitry ny fanjakana manoloana ireo olana miatraika amin'ny mponina ireo setra maro ny tokony ho jerena raha ny fanazavana. Menimenina koa ny vahoaka n'Antsiranana fa ambony dia ambony loatra ny taxe ny douane zany le deux douanement ny entana avy any ivelany ka eto zany niresaka tamin'ny ministra ny finance teo mba ho jerena akaiky zavatra satria la plus cher tena lafo dia lafo ny taxe ny deux douanement ny entana Diego par rapport amin'ny tamatavy mampanaely be ny olona manakavana avy anandafy andilambato mba mandefa entana mba avarotra nefa
lafo indray ny dédouanement dia lasa tsy mahazo vola zany ry zareo a dia lasa kivy koa zany ny lafamille sy havana izay mandefa entana amin'ny etsekilan'izay isan'ny fangatany mpona ihany koa ny anafainganana ny fanamboaran-dalana amin'ny lalam-pirenena fahaenin'indy indrindra ireo point noir na izay tena ratsy indrindra mba hafana manatsara ny fifamoivoizana sy ny fifamezivezena any an-toerana eo ihany koa ny fanatsarana ny fisitran'ny mponina herinaratra sy rano fisotro madio. Ny tombo manodidina ny 500 rampitaina amin'ny teo aloha ireo tranga fisolokiana amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera indrindra nandritra ny amehana ara-pahasalamana raha nambaran'ny tompon'andraikitra. Lasibatra betsaka amin'izany ny sehatry ny Vonton Lynn Abraham Randriamanana. Tsy mijanona amin'ny toerana iray intsony ankehitriny ny ahitana ireo mpivarotra noho ny fisian'ny tambazotra tserasera maro amin'ireo mpandraharano mirona miantsehitra amin'ny Vonton Lynn. Fifanakalozana ara-barotra izay fanaovan'ny mpivarotra sy ny mpanjifa anatin'ny afatra miafin'ny tambazotra. Olana lehibe mianjady amin'ny mpisehatra ny Vonton Lynn hatreto ny fisolokiana manoloana ny fisian'ireo compte tsy tena izy izay ampiasain'ireo mpanararoatra entina hakana entana amidy. Manodidina ny 5 hatramin'ny 9 isan'andro ny fitarainana voarain'ny polisy-pirenena mikasika ny fisolokiana anatin'ny tambazotra tserasera. Raha ny fanazavana ny tombo hatramin'ny 50 isanjato ireo fitarainana voaray nandritra ny vanim-potoana ny amehana ara-pahasalamana. Fisolokiana olona hafa amin'ny tambazotra serasera misy konkoa nefa ny tonga mivantana manantona anao izy nefa ny iresaka fisolokiana ny zavatra ataony. Tsy mahatoky mpanjifa eo ihany fa lasa simpa ny sehatry le Vonton Lynn le mpandrara majinika zany. Tsy manana fotoana le olona ivezivezena itety tsena itety magazay fa mahita izy tonga dia mahita maso iteny zavatra mety amiko dia mikomandy izy dia indraindray tafiditra le olona. Zao zavatra matetika mahavoafitaka le olona. Tovolahy tsara tarehy no asehon'le olona amin'ny Facebook miresaka aminy nefa ka ny olona ao ambadika izy hafa. Ny amin'ny resaka fisolokiana indray amin'ny resaka hoe resaka vidina entana izy anao hoe vidy entana amin'ny Facebook tsy tonga le olona. Ny taona 2014 no napetraka ny lalàna amin'ny feno cybercriminalité teto Madagasikara. Lalàna izay anisan'ny mamaritra ny sazy mifandray amin'ireo fisolokiana, ny fanalam-baraka, ny fandrahonana ary ny fanelezana vaovao tsy marina anatin'ny tambazotra tserasera. Tonga le olona mametraka fitoriana. Tantaran'ny olona mahazo azy izy hoe zahay voasoloky. Rehefa vita le fitoriana le olona manao izahay ny investigation rehetra fanadiadiana. Rehefa tratra le olona rainambavana izy ary atolotra ny manam-pahefana izay any amin'ny fitsarana. Dia ny fitsarana no mametraka ny sazy izay apetraka amin'le olona. Manamafy ny fanentanana amin'ny fitandremana amin'ny fampiasana ny tambazotra tserasera ny tompon'andraikitra. Tahaka mahazatra anaraka doka varotra isika meloha ny dirantsika ny tapany faharoa vaovao rehefa avy ary. Plus de data pour le même prix. Avec Telmanet One Day, maintenant tu as 300 mégas au lieu de 150 mégas avec Envoul, toujours à 1000 arrière. Alors, à ce prix-là, couvre-toi de data. Tape le dièse 111 étoile 1 dièse. M-Top, la marque internationale d'outillage de qualité supérieure, dotée d'une technologie de pointe, maintenant à Madagascar. Pour vos petits bricolages à la maison, jusqu'au plus grand chantier, M-Top vous propose des petits, moyens et grands outillages adaptés à vos besoins. Abordable, robuste, durable et surtout fiable, M-Top c'est la perfection dans l'outillage. Facilitez-vous la vie et soyez gagnant sur toutes les lignes avec une large gamme de produits. M-Top, faire la différence. Distribué par Rucodis Saralalan. Les fêtes en famille, des moments mémorables pour tous. Tous ces préparatifs, tant de joie, de bonheur et d'espoir à partager. Surtout, la télé qui nous réunit. Passons les fêtes ensemble! Le décodeur avec 1 mois sur Access et seulement à 50 000 arrières jusqu'au 24 décembre. Et ce n'est pas tout. Profitez de 15 jours sur tout Canal Plus pour tout réabonnement. Pour plus d'informations, rendez-vous en boutique Canal Plus.
Vereto amin'ny fampalalam-baovao isika. Ny commune Faratsio dia ao anatin'ireo commune tsy mbola misy be ny tanàna voafidy nandritry ny fividianana 2024 ary tokony amerina fividianana. Hatreto mbola be ny tanàna mpisolo toerana no mitantana ny commune amin'izao fotoana izao. Nambirina Ravelorso. Maro ireo mitondra tetikasa mitady fiarah-miasa eto amin'ny commune Faratsio. Fa saingy noho ny tsy fisiany be ny tanàna voafidy dia lasa mihemitra ireo mpiara-nantoka ireo. Miteraka sakana lehibe eo amin'ny fampandrosoana ny commune nefa izany. Koa mila be ny tanàna voafidy ny commune raha ny fanazavana. Ny tena marina dia tena ilaina mihitsy le tena mera satria ny antony dia zao maro zao no tonga izay mitondra projet tonga eto amin'ity commune Faratsio ity. Zavatra rehetra hoe inona no fiarah-miasa ngamera, inona no tokony atao fa vao maheno izy hoe mera tsy voafidy fa mpisolo toerana dia somary mihembotra ihany zareo. Dia izay zany tena ilaina mihitsy ilay mera tena hoe tompo-toerana zataoko. Fokotany iray tato anatin'ny commune Faratsio na tonga ny olana ny akarana fitsarana raha ny fanazavana hatrany. Ny olana zany voka-pifidianana fokotany anankiray. Izay zany no nisy olana dia teo no nisy an'izay fiakarana tany fitsarana izay. Voka-pifidianana resaka vokatry ny isa zany no natonga an'ilay olana. Amin'ny ankapobeny, ity be ny tanàna mpisolo toerana ity no mampiodina ny raharaha andavanandro ny commune toy ny fanomezana ny antota-taratasy ilain'ny mponina eto an-toerana. Mandrapisy ny be ny tanàna voafidy eto amin'ity commune Faratsio ity. Lafim-baovao hafa kosa indray dia zary lasa ataon'ny olona fitaovana hitadiavam-bola entina mangataka etsireo ireo olona manana fahasembanana ho ny fiarahamonim-pirenena. Afaka homaly tena tsara nefa izy ireny rehefa misy ny atoana. Iona saina. Maro ny endrika isehon'ny fanitsakitsana ny zon'ireo olona mana fahasembanana eto amintsika. Isan'ny tranga iray amin'izany ny fanaovana azy ireo fitaovana hitadiavam-bola entina mangataka eny an-dalambe. Misy mihitsy aza ny tonga eny anivon'ireny orinasa sy tokantrano rehetra ireny. Tsy safidin'ireo olona manana fahasembanana nefa izany amin'ny ankapobeny hoy ny fiarahamonim-pirenena misehatra eo anivon'ny fiarovana ny zon'olombelona sy ny fampiatiana ny olona manana fahasembanana ary tsy izy ireo akory no misitraka ny tombontsoa. Ny fiarahamonina manontolo mihitsy no tokony hijery izay hoe inona zavatra, inona ny olona manana fahasembanana, inona ny tokony atao azy. Tsy fanomezana zavatra mandalo toy ny otrany tsy mandalo zahay hoe omena vary, omena menaka soatr'izay fa hoe maro be zavatra tiana hiatrehana fiainana zany dia tokony hoe ny ankizy rehetra tokony mianatra an-tsekoly toy ny ankizy tsy manana fahasembanana. Ny olona manana fahasembanana ihany koa tokony mahazo asa toy ny olona rehetrarehetra ihany koa. Eo ihany koa no hoe ny olona manana fahasembanana koa dia arovana amin'ireo herisetra satria zava-misy voararoatra ny olona manana fahasembanana. Indraindray ataon'ny olona fitaovana entina mangataka ohatra na fampidiram-bola. Kisary iray ahitana ny fanitsakitsana ny zon'ny olona manana fahasembanana ihany koa ny anivon'ny fiara fitateram-bahoaka. Ny betsaka somary zany mbola manilikilika ny olona manana fahasembanana indrindra fa eto voatany eto Antananarivo fotsiny aloha ana manokana zao raha mandeha taxi be ary dia hita ihany le fanavakavahana hoe tsy afaka ianao fa aloha reto matanjaka reto ihany no andeha. Dia manaraka izany ho an'ny manam-pahefana moa indraindray ary misy mitsetra anay zany hoe mandeha fa misy ny tsy miraharaha mihitsy fa dia avelao eo. Zay zany zavatra mampalahelo manokana aloha ny manam-pahasembanana mbola tsy voahaja mihitsy aloha zany izy hatreto. Raha ataoke folo izany dia roa anatin'izay mbola voahaja ny tena marina ny lalànany. Tsy ivona isaky ny 3 Desambra no anamarihana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny olona manana fahasembanana. Maro ny hetsika no tanterana nandritra izany manerana ny nosy. Ny antenain'ireo olona manana fahasembanana mba tsy ho fankalazana fankalazana fotsiny ihany izy ireny fa hisy akony amin'ny fiainan'izy ireo toy ny fampitomboana ny fanofanana arakasa, ny fampitaovana, ny fijerena ny fahafahan'izy ireo mivezivezy rehefa misy fotodrafitrasa ahorina ary ny fampiarana ireo lalàna maro nankatoavin'i Madagasikara ho fanajana ny zon'ny olona manana fahasembanana. Mitondra fivoarana ho an'ny tanora ny finiavana sy ny fitiavana ny kolontsaina malagasy. Miara nefa no mihevitra izany
ho zavakanto irery ihany fa ihany koa ny tsy fananantsika foibe ara-kolontsaina any amin'ny firenenkafa nambina lavelo arsa ny tsy fananantsika foibe ara-kolontsaina any amin'ny firenenkafa no olana ny tsy hahafahantsika maneho ny afiraisakina indrindra fa ireo teratany malagasy monina sy mipetraka ny ivelany raha toaka mifanohitra amin'izany ny fisiany kolontsaina vahiny eto amintsika mbola maro amintsika nefa ny mampifangaro izany ary maro ny malagasy mihevitra fa zavakanto irery ihany ny kolontsaina ny mpisehatra ara-kolontsaina aloha zao dia ny olana voalohany tena tonga dia mipotra dia ny sampeverana apetraka ao anatin'ilay atao hoe kolontsaina tsika rehefa miresaka kolontsaina dia fitiantsika ao anatina zavakanto le izy na etsika raha eto Madagasikara moa raha vao miteny azy ao hoe za mpanakanto dia tonga dia misy manontany hoe mitarika iny za tsy mila tarika tsy mila inona fa ny tontolo isy arako any amin'ny tontolon'ny loko mety ho any amin'ny tontolon'ny soratra mety fa io zavatra maro lafa maro karazany kolontsaina tsy hiresaka afa-tsy fanaovana ny kisarisary na dia somary efa maro aza ny olona tsy dia mirona amin'ny fanaovana kisarisary mbola misy ihany ireo ankizy mankafy amin'ny fanaovana izany dia amin'ny nivoany zao zany oseanina mbola ao amin'ny nivoany hoe mandoko tena le hoe mandoko manao sary hoe manao sary izy tsy mbola ohatrany hoe milona rehetrarehetra fa plutôt amin'le resaka hoe coloriage aloha zany no tena miandreketany izy zao vao eny taona latsaka misy amin'ireo ankizy mankafy ny fanaovana sary noho ny fahitany ny zava-misy iainana amin'ny fiainana andavanandro Papy avec promenade avec papy. Tena tiako nanaovako an'io zany satria za tia manao sarina olona. Vao ohatra hoe mijery olona dia alaiko le endrik'ilay olona dia afaka ataoko sary indrindrandrindra amin'ny dessin animé. Izay no tena tiako. Sangoko satria tiako le izy. Tena ataoko fotsiny. Dragon ana-bedamany. Ohatran'ny nedana fa juste hoe tsy mitovitovy be. Mbola tsy midisidy no tanterana nomboka androany niarana tamin'ny akolo olona ny fampiratiana ireo asa tanana toy ny sary hosodoko ho marika fa zava-dehibe ny fitiavana ny kolontsaina malagasy. Trangam-piarahamonina kosa indray tratra ny iray tamin'ireo nanolana zazavavy 12 taona mpianatra tao Ambatondrazaka izay tafaporitsaka teny amin'ny tribunal nandritry ny fampiakarana azy fampanoavana ivry. Herinandro vitsy lasa izay no nanolanana roa zazavavy iray tao Antsahalava Ambatondrazaka. Rasanina ny iray tamin'izy ireo ary niaiky ny elony. Tafatsoaka teny anivon'ny tribunal ny tenany rehefa namitaka ny polisy nitondra azy teny anivon'ny fampanoavana. Nandeha ny fikarohana ka tratra indray ny tenany hanatolotra ny fitsarana omaly faharoa ny volana Desambra. Ary tsy maintsy ho azonay satria anisany nanao ratsy. Izay indrindra no antony somary natara ny fanolorana azy tany fitsarana ny 29 novambra vao natolotra ny fitsarana izy nakatana prolongation de garde à vue satria mbola pikarohana ilay namany izy hay. Kanjo rehefa teo amin'ny fitsarana rehefa navoaka ny fitsarana ny didy famonjana azy dia tafiporitsika teo atokotany fitsarana teo izy tafilefa. Nanomboka teo zany teo amin'ny couloir fitsarana tafilefa dia tsy hita indray zany izy nanomboka teo. Dia alina tokony tamin'ny 19h45 teo vao sambotra nay indray izy noho ny fikarohana rehetra izay nataonay teto an-tampitranana Tomasina teto an-tampitranana Ambatondrazaka dia vao sambotra ao izy ary atolotra ny fitsarana anio noho izay atao evasion natao izay sy noho ilay fanolanana natao. Mbola karohina ny ray amin'ireo mpanolana atreto nanamafy ny antsoany rehetra amin'ny fanomezana aloha ranom-baovao arak'izany. Ny talepatra amin'ny polisy-pirenena ao aloatra Mangoro. Ankoatr'izay ankizivavy 12 taona ihany koa no niara ny fanolanana nataon'ny vadina Nabavin-drainy. Voaterabao na Vandoza raha ny fijoroana vavolombelona.
Tsy fokotany avy any ampitatsimo niaraka tamin'irayny zaza voaolana ny tonga nanao fitaraina teny anivon'ny pôlisy mandeha mifamitorana ary nosamborina avy hatrany ny tompon'antoka. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena olona 7 no namony ainy vokatry ny fipoahana volcan tany Indonezia ary ampolony ireo maratra fambolena amina hektara maro ihany koa no tratran'ny fotaka amin'ny zany fanadina. Cendres et boue à perte de vue. Difotry ny fotaka ny tanàna maro sy ny fambolena amin'ny hektarany vokatry ny fipoahan'ny volcan tamin'ny nosy iray tao Indonezia. Olona 740 hatreto no efa hita ny vatana mangatsikany ary mahery ny 20 ireo naratra mafy. Raha ny nambarany sampana mpamonjy voina vokatry ny atairana no ny fipoahana sy ny fitsoahana no namaro ireo niarambona no ity volcano ity lehibe no ny tamin'ny taona lasa. Ahina itombo avy 2 na 3 eny ireo namony ainy raha ny fomba fijery teknisianina sy ny sampana mpamonjy voina. Antony mandifotr'olona ny ahavo ny fotaka sy ny vovoka nateraka ilay fipoahan'ny volcano nampiny ny ora mikizana nandritra ny ora maro tao reny fipoahana. Maro ihany koa ireo tsy manan-kelofana amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny ponina, nandraisana fepetra manokana ihany koa ireo biby no ny fiparitahan'ny akora simika sy ny vovoka maro samihafa izay ahina hitarika ny fahafatesan'izy ireo. Mampanany sarotra ny mpitondra fanjakana ihany koa ny fitondrana fanampiana ho an'ireo ponina no ny fahatapahan'ny lalana. Le niveau d'alerte du volcan, très élevé, n'avait jamais été abaissé. Dia iny maresaka iraisam-pirenena manakatona vaovao tamin'ity androan'ity ankasitrahana nanaraka izany soafa tsara daholo. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.